za tsy de ho lava resaky fa juste fanontanena foana amile olo mitabataba amin'ny réseaux sociaux ato, olona mitabataba amin'ny ena manjery rehetra. Mba metraky fanontanena aho, ity lalàna ty moako zany ifidiana tavaran'olona sa ny fanovana ny fisamboran'olona sy fanova perquisition tranon'olona de ifidiana tavan'olona izy io, sa rehefa manao rianina de tenitsika hoe c'est normal zavatra nilain'ny azy. Fa rehefa ianao koa na ny havanao na ny olona ankaikinao na pare politika aminao azon'le izy de raha matahora, intimidation, fandikandalana. Za tsy resaky victime zavatra nisy tamin'ny 2013, zavatra nisy tamin'ny 2020 fa tamin'ny 2023 izay nafatarany be sy ny maro any PDG Andry Behary ny tenany. Nisy arrestation arbitraire izay fa 21h nisy fisamboranahy ena amin'ny folo lahy ny gendarmerie nanamitra anahy, sady tsisy mandat d'arrêt, tsisy mandat d'amener, tsy nisy convocation, tsy misy fampandrenesana na hoe za io recherché fa criminel fa nisamborana anatin'ny restaurant amin'ny lieu public. Raha ny mpanao lalàna sy ianareo miteny io, inona ny fitenenana zany? Intimidation ve zany? Fandikandalana ve zany? Satria arrestation arbitraire ary tsisy mandat, tsisy chef d'inculpation, noentina ho any amin'ny bureau ny gendarmerie nationale coutumière. Nanomboka amin'ny sivy raha halina amin'ny sivy sasany aho ny avy amin'ny gendarmerie jusqu'à 4h du matin. Misy sibisytia sy greffe anankiray zay nanantona anaty ao. Zany teny za tsy hanano enquête raha tsy haiko hoe ino le chef d'inculpation ahy. Za tsy hanano enquête raha ny avokako ao an-tokotany ao ivelan'ny lakoron'ny gendarme tsy ampidirin'ny gendarme io raha tsy ankilako eto. Manana droit an'izany aho maha olombelo lahy, za manana avocat, raha misy fadadihadiha atao ahy tsy maintsy ankilako ny avokako. Sady tsy nijeren'zareo ary tsy nirarahen'zareo fa izay zavatra nyteneniko zay soraty ndeo anatin'ny PV nataon'zareo ao ary tsy nanano signature za, misy proof za. À 11h du soir eo tsy haiko hoe criminel manao akory atao fanadihadiha anatin'ny bureau gendarme ny substitut procureur sy ny greffe amin'ny tribunal manao fanadihadiha anaty bureau gendarme. Lalàna ve zao tsy haiko fa ny gendarme tsy manao enquête anahy. 4h du matin, 3h du matin, 4h moins du matin za, 3h du matin, 4 anakiroa mirakotra gendarme armé jusqu'au dent mitondra makana hoentina Antananarivo. Fa rehefa ny maraina ny andro hitandreo fa nanao fihetsiketsehana ivoaka ny Toliara najanona Fianarantsoa. Ary tiako fantatrareo fa tao Fianarantsoa zay tamin'ny prison Fianarantsoa tsy nandray ahy ireo nandritsy ny 3 heures de temps ny pénitentiaire tao izay isaorako ny CN Fianarantsoa sy directeur ny fondra ny Fianarantsoa satria manara-dalàna ry zareo. Olona hoentinao anatin'ny fondra, tsisy mandat de dépôt, tsisy condamnation nefa tsy maintsy ampidirinao anatin'ny fondra. Nandaro tao anatin'ny 3 heures de temps zahay raha tsika maheno ary henonareo tsara ny vahoaka ambany lanitra, vahoaka malagasy toa. 3 heures de temps zahay devant ny prison eo tsy ampidirin'ny pénitentiaire eo. Zay vao namorona taratasy ny avy ao fitsarana ny Fianarantsoa nampidiranahy mandat de dépôt provisoire. Tsy misy inculpation io fa juste mandat de dépôt. 2 jours après nio rehefa nampidirindreo pénitentiaire eo, 2 jours après vao mandalo enquête. Tsy nandalo enquête amin'ny gendarme na police, direct amin'ny tribunal. Tsy haiko lalàna manao akory io, tsy haiko hoe lalàna manao akory io. Fa androany nareo mivola fa hoe ty fitondrana ny PRRM Mikael ty manao raha matahora, manao intimidation, mandika lalàna, misava olona gauche à droite. Na député na ministre na président de la République lafa mandika lalàna manao zavatra tsy mety rehefa melohany tsy maintsy mandeha ny fanadihadiana raha hihina misy zavatra ao anatin'ny tokantranonao tsy maintsy mandeha ny perquisition niza. Fa nanay zany avy amin'ny tribunal ao vao reto ny chef d'inculpation anao. Fa nihinana 48 heures anatin'ny prison
Samboriny tany Tsigara andesa ao Fianarantsoa 3 heures de temps zay ivelan'ny fonjy ao tsy raisiny pénitentiaire ao satria tsisy taratasy. Destination koa ia Antsiafaha fa tsisy ankety amin'ny gendarme, tsy nisy ankety tamin'ny tribunal fa tonga de ampidirina Antsiafaha. Et vous trouvez ça tena la loi tena lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa raha ny député any IRMA ou truc comme ça, tratsy ny problème zany, voasambotra ny ary, tratsy ny problème zany, voasambotra ny aty, tratsy ny problème zany. Nefa raha fahitako olona migady anatin'ny fonda iaby ireo voasambotra reny, tsy misy nandalo zany enako zany. Fa nisamborona, nanomena convocation tsy tonga, de nisamborona, natao enquête amin'ny gendarme na police, zay vao nandeha amin'ny parquet tribunal, de nahazo mandat dépôt. De gaga ho zany androany ty satria député, satria olona manambola de fandikandalana rehefa iharan'izay zavatra zay. Ny anareo aza io mbo misy taratasy, po misy mandat de perquisition baka amin'ny procureur général na procureur tsy haiko n'importe où. Fa nanay zany sambory karaha valala ao zay sambory anatin'ny restaurant lieu public à 21h15, 21h20. Tako angamba fa hitanareo ny vidéo en direct tamin'ny lera nanamboran'ny gendarme ao 1 lahy. Je suis pas un criminel que ça. Niravana ny fanananay, trano, vola, tomobile, tsy haiko. Zay mbola tsy haiko koa androany ty hoe mbola anahy sa fa tsy anahy. Fa zany tsy fandikandalana. Nalaina daholo ny vola anatin'ny compte bancaire fa hoe blanchiment d'argent, attestation de hanonga-panjakana, je sais pas, tsy haiko aby. Racisme, la haine, zao iaby. Ka lasa mandingitra tsika. Fa raha ny alaherinay, ny zavatra niatra anay depuis 2013, mandraky tsika mivolandroany ty. Raha zay zavatra niainanay, no hamparinay ka hanao valifaty eto zahay, de tsisy raha hanjary amty firenena ty. Indrindrindra ny tena PDG Andribihary raha hanao valifaty aho. Avy amin'ireo iabiaby mpitondra zay nitondra tao taloha reny, atako angamba tsisy raha hanjary amin'ny firenena ty eto. Ary nareo iabiaby miteny io, atako angamba fa hiditra anaty prison satria anananay proof, anananay taratasy, anananay na ny telefone anareo nandeha nanao an'izany, fa tsy zany no dianay ty tanindrazana. Isaorana ny GNZ, isaorana ny vahoaka ny Madagasikara, isaorana ny reo tafika malagasy, namoha lalana no dianay. Hitondra fanavaozana, hitondra fampandrosoana, hitondra fanampina ny dianay ty tanindrazana, tsy mitady place ary tsy mitady toerana ary tsy hitady an'izany. Fa olobe koa antena, tsy mangataka fa raha homena, tsy mandà. Fa tsy zay natodianay bakany hanao valifaty politique na hanao valifaty fanampara-pahefana. Non, dianay avy any andeha hanampy an'ty firenena tia, hanatanteraky zay teny natao ho amin'ny vahoaka malagasy ambany lanitra, vahoaka malagasy toanao, toantsika. Ka mba hatsaharinareo le fitenena gauche à droite satria antena zany victime ary tena victime amin'ireny fitondrana ataony radio tsy haiko Christian sy ireo Frongony sy Mama Ravatoma et consort, zay ministre nifandimby teo, député nifandimby teo, sénateur nifandimby teo, victime zany ny tenanay. Fa hitenen'izay hoe ny dia ty an-tanindrazana dia handeha hanatanteraka ilay teny nomena sy fampanantenany nomena ny vahoaka malagasy toanao, toantsika. Fa raha ohatra ka hitanareo fa tsy normal reny, mety hananeritseritra zay hiverin-dalana ka hanao zao hoe zahay koa hamaly. Fa raha reny zavatra ny zakainay zay, raha olombelona ihany tako angamba mety tsy hazaka zay zavatra ny zakainay zay. Nefa zahay androany ty milefitra, mamelona heloka, mamindra fo, satria mety nataony iny fa tsy fantatsy zay nataony. Tsy ho lava resaka aminareo eto fa mandinihatsika. Fa raha hitanareo hoe tsy nizahazolena, hitanareo katramo, hitanareo tsy refesy mandidy, hitanareo intimidation sy ny sisa ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana sy ny fitsarana, dia mety hanao koa zahay, hamalifaty zahay, hitory eto sy eroa, hanamitsy eto sy eroa, toy ny reny natao sambosambotra ka valala reny.
nahatra amin'ny gouverneur, nahatra amin'ny to. Ka donc avelao ny fitsarana anao ny fiasana, avelao ny fitondram-pandrakana anao ny asany. Raha manan-kevitra tsara anao, raha manana investisseur anao, raha manana traikefa anao, ndao hifanampy hanarina ny firenena tia ary hampitsanga Madagasikara izay diso fanantenana sy ny tanondro androanytika. Mankasitraka atsika mirara ny hady sambatra ho an'ny malagasy rehetra na eto an-tanindrazana zany na nandilam-bato. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.